Ya, miarahaba antsika rehetrarehetra ao amin'ny studio ao a, de miarahaba antsika rehetra mpitazana ihany koa. Androany antsika andeha hijery gitara kely ato amin'ny fivarotana ato zany, de jerijery eo antsika inona nijery antsika, jery amatsika, jery takamine antsika, tsy fantatro izy ao anatiny ao fa ao antsika mahita azy. Ya, tsy maintsy mila masque moa zany a dia tsy maintsy manao masque, mety ho ratsiratsy le son fa ezahantsika miteniteny mafy a dia ho hitantsika eo. Eny ary. Ya, tsy maintsy manao masque tafiditra ato sika, ngeza be fivarotana mozika misy aty aminay aty a, de étage maromaro mihitsy, de ato sika miara mahita azy eto zany. Ato zao ohatra resaka hoe karazana instrument fotsiny zany, resaka piano sy ny tariny zany ato, fa sika moa zany tsy hijery ato fa any amin'le gitara ny tena hojerentsika zany, sika ho any amin'ny gitara. Ya, ato ohatra misy carte son, misy ohatran'ny carte son ohatran'ny tiako ty a, dia ohatran'ny hojerentsika kely audiente le izy, tena mahafinaritra anahy ty audiente ty fa ohatran'ny ngeza ihany le izy, sarotsy naposika, ngeza be ohatr'izao kaiky raha zoky. De ao tsara zany le pistany le izy, fa ohatran'ny tsy haiko ny vidiny ahoana, fa jerentsika angambany amin'ny manaraka, misy daty sy ny tarany le ry hitantsika. Ty koa le solid state solid state SSL, mahafinaritra be io, tsy haiko hoe ohatrin'ny ty 4 piste ty le ty ohatran'ny mahafinaritra ty, supersonique. Ya, ato ambadimbadika ato midy an'le Steinberg. Ya, lao hijery any gitara misy an'itony fanaovana ohatran'ny prise de son kely itony, mahafinaritra, tsy haiko hoe ahoana va amin'ny manaraka angamba mety jiniantsika koa reny. Tonga ato amin'ny gitara atsika. Tonga de gitara mahafinaritra, tsy haiko hoe iza moa le gitara elektrika, de ho any amin'ny gitara akoustika aloha tsika, satria any amin'ny gitara akoustika no tena misy atsy. Fa mialohan'izay andao itsika jerijery karazana gitara kely eto. Ohatra misy an'le Fender, le Fender le mahafinaritra reny, fa ny vidiny koa mahafinaritra, ny vidiny eo amin'ny 1400 € eo zany. Manahoana ny fandehany? Ya, somary avoavy izy, somary avoavy izy. Ya, lao tsika tonga de hiditra tsy amin'ny lao tsika hijery amin'le angamba itsika hijery amin'le Yamaha sy le gitara le tsotsotra. Ty zany tsika ato ny tena misy ny tena ataontsika hoe gitara mahafinaritra araka ny hitanareo. Izy zao le takamine le tsy G series ty, fa le tena mahafinaritra tsara, PC NC tendry kely an'io any tsika avy eo ahitana ny tena feoany. De ty koa misy Martin, ohatrinona moa zany le Martin. Ya, 879 €. Ty le ovation resahako anareo le ohatran'le gitara sinoa reny, fa ty zany tena vrai marque zany ty. Ya, ndao jerentsika ny hafa. Duc, tsy haiko zany Duc zany a, Duc zao ny ato de takamine. De hitanareo le takamine le tsisy G series reny tena mahafinaritra. De Salvares koa tsara. Ya, andramatsika. De reto misy ampa kely afaka testentsika kely angamba rehefa avy eo zany. Ya, ohatr'izay ny gitara ato. Ya, anao rehefa kely an'le takamine atsika. Ty le takamine PC ty NC, skafa kely angamba ny akanjo. Mahafinaritra le izy, tena ao tsara ny kalitaony, ny vidiny eo amin'ny 2900 € eo zany ny vidiny.
2900 €, tsy haiko hoe ohatrinona zany amin'ny vola gasy. Manao ny feony. Mahafinaritra ny feony. Ohatran'ny mbola ambony le action mety mila réglena kely angaman'ilay trust throat fa zay aloha ny amin'ity takamina mahafinaritra ity P7NC. Misy an'ity gitara classique anankiray ity Hanika zany ny anarany premium quality, lafo aloha izy eo amin'ny 2500 € eo vidiny fa maivana le ry maivana kely ny anona mahafinaritra ohatr'izao ny action mahafinaritra somary avo foana le action le izy tsy azoko mihitsy fa alao tendrentsika aloha izy dia hitatsika eo ataontsika an'le maneno tena maneno le izy. Concert izy tena gitara de concert le tena le manao an'le concert le tena lafo le izy nefa maiva kely. Zay maniato jery gitara ray sisitsika dia misy an'ilay Sigma gitara mitovitovy amin'ny Martin & Co ihany izy fa somary le ambanimbany qualité zany ity zany zao ohatrany hoe 400 € solide ny tompony solide dia manana Fishman ny preampiny zany testetsika kely ny sonany araka ny teneniko hoe le action an'le courte avo be daholo ny zareo tsy haiko hoe maninona fa avo be daholo ny an'zareo fa le son aloha tsara ohatrany mafy be. Izy zany tsy afaka anaovana an'le jazz le fanaovantsika azy reny fa tsy haiko hoe mafy be tsy haiko mety efa zatra amin'le électrique angamba dia mafy be le izy. Tena mafy be mafy loatra. Ok indray tsika hijery gitara hafa zay ny atao amin'ny takaminaty fa dia hijery an'le Taylor ngamba sika raha ohatra ka hoe tsisy olona ao amin'ilay Taylor midy le Taylor ohatra ny idin-jareo mety tsy azo idirana angamba fa ao tsika hijery gitara eto fotsiny zany gitara misy gitara ohatra nytika misy an'ilay gitara le hoe Sigul le gitara Sigul gitara avy amin'ny Godin ohatrany manana koa izy le gasy le iza moa ny anarany le savabaofa ohatrany tsy tadidiko tsony fa ty le hybride ohatrany tsara ihany le Godin le hybride ty fa le Sigul angamba mety testena kely dia andao aloha hijery an'le Yamaha
Jery Yamaha eto fotsiny sika tony zao mba Yamaha mba azo iriranana maneno tsara ko misy Yamaha kely lafo kely le ry le fampifaneniny aloha tena mahafinaritra. Ty le silent guitar le an'ny Yamaha mahafinaritra le ato am'le equalizerany ato misy effet le izy reverb miaraka aminy. Ny olana aminy fotsiny tsy haiko raha efa novainy zareo fa ohatrany hoe pile zany no mandeha am'le izy fa somary kelikely ihany koa zany le manche. Tsara le manche-ny ka, tsara le manche an'le izy ty le izy vidiny aty 633. Ao tsara ny action mahafinaritra le izy. Lo ampisehoako anareo tsara le effet am'le original le effet an'le izy. Malheureusement tsy afaka amplifieko le izy fa bon zay ny afaka resahako momba anazy. Somary kelikely fa le nylon de da fa tsy isan'le nylon ato zay ny olana fa mahafinaritra malifaka tsara afaka manao jeu tsara. Bien. Anao test kely an'ty Godin ty tsika fa ty le Godin le tiako testena mihitsy somary lafo aloha le izy eo amin'ny 1400 io fa ho amplifientsika izy dia jerentsika tsara hoe manahoana ny tena kalitaony zany ijery an'le amp aloha tsika ty amp ray ty ny tena tiako testena fa mila kablena aloha zany le izy ohatran'ty Fender ty no alefan'zareo ty acoustique SFX ty zany no alefan'zareo fa mila jerentsika mandefa azy on izy zay de branchentsika io lay anina zany. Ty zany le Godin ACX nylon ohatrany kely ny manche-ny isika ohatrany somary kely manche-ny tsy napoziko le slim angamba ty ohatrany mitovitovy an'le misy karazany le micro misy piezo de misy micro koa zany de ty no balance je an'le izy raha atao piezo fotsiny izy de volume ty
netinety loatra lay corde zany fa netinety loatra lay corde ohatran'le mitovitovy le slim zany ty slim mitovitovy an'le Yamaha mihitsy zany le izy ohatrany ça va mbola tsaratsara nohon'le anandro fa tsy maninona mahafinaritra mahafinaritra le izy le mahafinaritra sady oi de izy nandramako natao réglage bagage kely le izy ohatrany mizongozona ihany le corde azo réglena ihany le izy fa tsaratsara kokoa noho zany le godin ty nohon'le Yamaha naovantsika gasigasy kely jerena fandehany
baudin tsara ihany le izy fa tsy haiko hoe mbola heverina ve ohatrany somary kely loatra le manche zay ko ngambany androany zay ohatry amin'ny valana tsy haiko hoe tsy fantatra misy an'ity gitara anankiray ity mitovy an'iny Souiaty Lakewood somary lafo izy 2230 € eo raha kely hafa mihitsy l'équaliseur atao anatiny équaliseur mahafinaritra ihany koa izy fa zay ngambany androany dia zay ny visitina gitara androany ohatrany tsy dia satisfait satria ohatrany tsy dia misy choix ohatrany efa lany daholo tsy haiko hoe tsy nahatonga entana ve zareo le corde nylon le afaka amplifiena no tena tiako jerena fa ohatrany tsy nahita mihitsy sady ohatrany misy olona manembatsembana foana zay tsy afaka nankafy tsara zany tsika